Tanteraka fanompoam-pivavahana kosa ny fiangonana Apokalipsy arivony mamo fotoan-dehibe ny tanterahana satria dia fotoana nanomezana sakramitan'ny batisa ho androbena. Nanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe ny fiangonana Apokalipsy arivony mamo ny faran'ny herinandro teo ka 5 vahoaka maro ny tonga nanotrona izany. Nandritra fotoana ihany koa no nanatanterahany pastor Mayo Lamvatsy ireo delegasion niaraka taminy fitsidiana ofisialy teny toerana ka fifaliana no nandraisany ireo mpino izany. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny fiangonana teny toerana dia efa ela no nanirian'izy ireo ny andalova ny mpitandriny ity teny toerana. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanatanterahan'izy ireo ny sakramentan'ny batisa. Raha ho an'ny fiangonana Apokalipsy dia nanambara ireo mpitantana ity fiangonana ity fa nahafapo azy ireo ny vokatra ny fitoriana filazantsara izay nataon'izy ireo ka nanambarany fa nahafapo ny vokatra satria dia saika efa voatetin'izy ireo avokoa ary nanaovan'izy ireo asa fitoriana sy fampianarana ary konferensa fanazavana amin'ny baiboly ary matematika sy fizika ary siantifika izay entin'ny pasteur Mayol ireo komuna rehetra manerana nosy ary maro be ireo olona izay efa nanatevinarana azy ireo sy ifanometanana amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Dia ny sary ihany koa tompoko lasitoko vavy no entiko ametrahana ny veloma mandrapitafo amintsika ny tokantrano any azadiny mitoetrano ny fandarana eto fahita lavitra ma TV izany amin'izany ohatra orinan'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana manokana makasika ny mondial eo ihany koa ny fandarana mahenika izay hanomezany sampana fampalalam-baovao anao indray ao anatin'izany rehetra izany metraka ny veloma mandrapitafo ao manaraka indray arto.